Ho amintsika manakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha avo avy ary avy amin'ny fanahy fito zay nolony seza fiandanan'Andriamanitra. Amen. Vavaka sika dera sy mankalaza anao zay raha eo satria lehibe ny fitiavanao anay dia nanomezanao ny zanakao zay tonga tetỳ tany hamonjy anay sy hanafaka anay ary tonga zanakao zay vokatry ny asa zay nanandratana anay ho amin'izany toerana izany. Dia ampianaro zay tompo hiazona zany anarana zany manakariva amin'ny fiainanay ary tsy entinay miondrika zany fa entinay mitraka sy etsinay ampiseho fahavonona akalazanao sy anaraka anao amin'ny fiainanay zay Andriamanitra mpanao tsara. Dia vonona miasa tsara rehetra tokoa zay vokatry ny fiasa amin'ny fanano masina omponay tsika rehetra. Dia meno zavatsoa avy amin'ny teninao indray zay amin'ity andro ity Jesosy teny tomponofo. Amen. Amin'ity andro alahady fa 13 manahaka ny trinité ity, alahady 7 aogositra 2020, alahady ny akany fialofana tangaina, dia ny anjara mofinaina ao antsika rehafana dia ny filazantsara Luka toko 9. Luka toko 9 raisina ery amin'ny 17 ka hatramin'ny enina amby 30. Luka toko 9:17 ka hatramin'ny enina amby 30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa hoy izao aminareo zay mihaino, tiava amin'ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay makala anareo, misaora zay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Misy mameno takolakao anankiray dia tolora azy koa ny anankiray. Raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao azy. Meo zay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao, tiasa manahaka izany aminy, ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Azafady fa mbola mitohy amin'ny 9:30. Fa raha zay tianareo ihany tianareo, ina moa so tokony ho azonareo fa na dia manota koa aza mba tia zay tia azy mpanota. Ary raha zay manisy soa anareo any no asianareo soa, ina moa so tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra zay tenenareo fa mbola anonotra ianareo, ina moa so tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota andraisany toraka izany indray. Fa tiava amin'ny fahavalonareo manaova soa dia mampisambora fa zakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avy-indrindra anareo dia izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Ao koa mpamindra fo ianareo mbo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Inona moa no asa tsara mampiavaka an'izay olon'Andriamanitra na an'i Kristy sy izay tapa-kevitra hiorina tsara amin'ny finoanan'i Kristy? Asehon'ity lahatsoratra masina ity mazava tsara zany gavana amin'ilay teny hoe fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Mora fanahy ho an'olona tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Feno karazan'olona tahaka izany manodidina antsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ary tena miha-mahazo vahana mihitsy ny fifankalana, fanaovan-jaty, ny fanaovana ankeriny, ny misoloky sy ny endriny samihafa, endry ny olona sahirana sy ny olona sambola nefa tsy mamerim-bola. Eo anatrehan'ireny dia lazainy hoe aza-kivy na amin'inona na amin'inona. Indraindray tokoa zasy ianao vokatry ny ataon'ny olona eo akaikinao na manodidina anao, endry ny fahavalonao mihitsy aza setrasetra manao inona sy inona. Amin'ireny rehetrareny oka ho mora fanahy sy tia famindrapo zasy ianao.
tia mamela heriko ary tia jerain'olona zay manao zavatra ratsy sy tsy mifanahaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reny. Tanjon'Andriamanitra mantsy dia ny atonga ngen'olona reny olona mifanahaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nataony. Fa raha tsy mampiseho ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alabe mifamindram-pony amin'ireny olona ireny tsika dia mitoetra amin'ny faharatsiany ihany izy sy mitoetra amin'ny asa ratsiny ihany izy. Eto dia tao amin'Andriamanitra izasy ianao mba tia mamindra fo mora fanahy ary tsy kivikivy sy tsy hoketraka manoloana ireny fa hiezaka ampiseho hatrany fa ianao dia hafa mihitsy tia manao tsara, tia mamindra fo tahaka n'Andriamanitra zay mpamindra fo sy mpanao tsara. Tsy efanao sy tsy efaka nefa zany raha tsy miorina tsara amin'ny Kristy tsika, ilay fanahin'i Kristy mihitsy sy ilay tempon'i Kristy mihitsy no tonga ao anaty anatinao zay ianao vao afaka vita zany dina izaso ianao. Ko amin'ity andro an'ity tain'ny fanahy masina ary ianao sy antsoin'i Jesosy Kristy mba hanahaka azy sy mitoetra tahaka ny nataony teto amin'ity zao tontolo zao ity, satria ny mpanota sy ny mpanao meloka mihitsy eny ny jilo azy no niara-vomby taminy ary navita mivavaka mihitsy izy miteny hoe mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Eo natreny zany rehetra zany mitodika amiko sy mitodika aminao ny tompo, maherezy ianao aza kifikivy foana, oka ho be famindram-po, oka tia manao asa tsara sy mihevitra ny hafa manakariva fa tsy ny tenanao any satria tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao fa velona ho an'ilay tianao dia namonjy ianao sy nanafaka anao tamin'ny fahafatesana ary raniko ianao mba hampiseho zany amin'ny ataonao rehetra hiasa ho an'ny olona mila vonjy ary tondra fahatsarana eo amin'izay misy faharatsiana, mitondra fitiavana eo amin'izay misy fahakalana ary tondra fahazavana eo misy ny aizina, mitondra fahatsarana koa misy ny fahalovana sy ny tsy fahamarinana amin'ny sehatra rehetra ananako sy anananao fahavelomana. Tsy efanao samy rera nefa zany raha tsy feno fanahy masina ianao sy Kristy mihitsy no anatinao dia ampandroa-po Kristy dia manana hery rehetra andresena ny ratsy rehetra aty amin'ity zao tontolo zao ity ary hitondra ny olona rehetra ao amin'Andriamanitra. Amen. Misotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany zay nomenao anay, zay mampahery anay ka mahatonga anay tsy kivikivy foana fa hanana toe-po tahaka anao tia mamindra fo, tia mamela heloka ary tia mihevitra ny hafa mihoatra ny tenany. Ianao tokoa Andriamanitra raha io dia tsy nieritreritra ny tenanao mihitsy fa nafonao mihitsy ary ny zanakao mba ho avitra ny voatanay ary tsy ho anay ihany fa ho an'izao tontolo zao koa. Ataovy lavitra anay ary tompoan'ny fahakalana, foko ny feno fitiavana izay ary feno famindram-po tahaka anao Andriamanitra tia mamindra fo. Dia ampianariko izay ho vonona amin'ny asa tsara rehetra no mbany fitarian'ny fananao masina ary zara ny tsara indrindra amin'ny manodidina anay ary tia mamindra fo ary tia mitondra ny olona rehetra ao aminao. Sitraka ary ny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao eny ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra minany ny anina sahazo anay ary mamelany helokay tahaka namelana izay miloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Hitanterahany tompo amintsika ny zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao raiso zany tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zany. Fiadanana anay ho angalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana anay ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.